Ngadona tandrazana omaly tokony tamin'ny rora maraina kosa ny ekipan'ny gendarmerie pirenena rehefa avy niatrika ilay lalao basketball Africa League izay nitanterahana tato sy Rwanda. Maro ireo mpanotrona, ireo mpanohana tonga teny Ivato, nitsena azy ireo tamin'ny kafaliana tanteraka. Omaly tamin'ny rora maraina no nigadona tandrazana ny ekipan'ny GNBC izay avy niatrika ny fifanitsanana idirana amin'ny basketball Africa League tany Rwanda. Teo amin'ny larana faharoa no nisy antsika rariny loatra raha notsinaina tamin'ny fomba miavaka ny délégation tonga ntsena azy ireo ny mpakafy indrindra fa ny fianakaviam-ben'ny gendarmerie izay notarian'ny général Andrianjanakanjato Arso, commande-ny gendarmerie pirenena mivady sy ny manambonahitra général manambonahitra ambony manambonahitra Arzandary. Tandrazana ny gendarmerie nationale basket club izay avy niaro ny voninahim-pirenena moa sy ny voninahitry gendarmerie raha teo tany Kigali. Izy io zany dia fifaninanana nisy atao hoe ekipa valo, efa fifaninanana faharoa io satria efa nisy zany atao hoe fifaninanana voalohany izay natao teto Madagasikara izay nazahoany ny ekipan'ny GNBC moa zany nilarana voalohany tamin'izay fotoana izay ka nafahany miditra tao anatiny io le fifaninanana manaraka io. Valo indray zany zareo no nifaninana tany ary dia ny gendarmerie nationale basket club moa zany no tafiditra tamin'ny larana faharoa. Manomboka hatreto zany dia tafiditra izy ao anatin'ilay atao hoe Africa League basket, ka manomboka eto zany ny fifaninanana rehetra dia iantoan'ny NBA sy ny fédération mondiale ny basket tanteraka izay hitranga any amin'ny volana Mea sy Marsa sy Avril ary Mea any ho any. Tsy nanadino ny fisaoran'ireo rehetra nanome tanana na ahafahana niatrika ny fifaninanana iny ny commande ny gendarmerie. Eto zany dia manatitra ny fisaorana voalohany indrindra ho an'ny ireo rehetra izay nandray an-tanana sy nanolo-tanana tamin'ny fandehanany reto mpilalao ireto nakany Kigali. Hosingianako manokana ary eritreretiko fa tsy hananantsiny angamba ny fisaorana manokana ny filoham-pirenena izay isan'ny nanohana ny fandehanana nandeha nakany, ny ministre ny fiarovam-pirenena, ny ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny secrétaire-mpanjakana eo ny ministère fiarovam-pirenena izay nididy gendarmerie pirenena izay samy nanohana mivantana mihitsy zany tamin'ny fotoana izay andehanana. Eo ihany koa zany ireo mpanolo-tanana maro isan-karazany izay tsy ary voatanisa. Tsy ho ela dia efa hiverina amin'ny fanazarantena ny ekipan'ny GNBC hanomana ny toy ny fifaninanana na zany ara-batana na fanamafisana ny eny ambony kianja. Dingana lehibe no vitan'ny GNBC teo amin'ny taranja basket eto Afrika ary nampiakatra avo ny voninahim-pirenena. Raha tsy ivina dia lavon'ny mpampiatrano teo amin'ny lalao famaranana isika tamin'ny fifaninanana izay natao tany Kigali, Rwanda.